Miteraka resabe ihany koa amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fanomezana famotsoran-keloka ny vaomiera manokana misahana ny famotsoran-keloka eo anivon'ny fitsarana an-tampony no tompon'ny teny farana mahakasika ny fanomezana izay famotsoran-keloka izay hoy ny fanazavany ny filohan'ny FFM na ny filohan-kevitry ny fampihavanana malagasy na dia eo azany dia nandroso soso-kevitra amin'ny fanatanterahana izany hatrany ity rantsamangaika ity vola ravoavy tsirakotorson. Soso-kevitra no naroson'ny filohan-kevitra fampihavanana malagasy na ny FFM momba ny famotsoran-keloka angatahana araka nambaran'ny filohan'ny jeneraly rapporteur Sylvain ary ny vaomiera manokana misahana ny famotsoran-keloka ao amin'ny fitsarana an-tampony ny tompo fanapahana momba izany. Araka ny fanazavana neto filohan'ny FFM dia anarana 13 nalefan'ny FFM tamin'ny lisitra voalohany nandefa tamin'ny vaomiera manokana ary ny 20% ny olona tao anatin'ny lisitra nahazo ny famotsoran-keloka. Amin'izao fotoana izao dia mitombo fandraisan'ny FFM ny atota taratasy fangatahana famotsoran-keloka ary efa 70 mahery amin'izao fotoana izao ny fangatahana voaray. Tsy hoe mangina koa zay fa en intercession raha ny lalàna feny FFM dia ray volana anatin'ny 3 volana zany ny esany rehefa akoatran'izay dia miverina any amin'ny toerana misy azy ireo conseiller sy ny vice-président dia manadiady momba ny asanay any amin'ny toerana any sady mampahafantarana ihany koa ny vahoaka malagasy hoe ina maro ny asan'ity filan-kevitra fampihavanana malagasy ity ka misy zany permanence ato amin'ny bureau permanent zay maha-permanence dia mandray le dossier satria tsy maintsy resina ny dossier dia misy numéro mena azy ka rehefa tonga zany le fidirana amin'ny 22 août dia mikarakara amin'izay ny commission manao ny fiadihadiana satria tsy raha mahafantatra fa avy amin'ny assemblée générale zany fanapahana hoe nahazo amnistie ve ty olona ty sa tsy tokony tsy azo proposition zany nenay mareko tsara ihany fa tsy azo ny commission atao zany miasa ivelany zay andeha assemblée générale zay. Nomarian'ny filohan'ny FFM fa mifangatahana mahakasika ny raharaha 2 sy 4 ihany no raisina ary dinia amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Mikasika amin'ny fanefana ny onitra ho an'izay voaheloka ary nahazo famotsoran-keloka dia misy ny fanazavana ny eto ny filohan'ny FFM. Fa tsara ho fantatra fa voalaza tsara ho tondrozotra ny feuille de route fa ny communauté internationale no anomatsy vola ny fanjakana malagasy anaovana le fonds national de solidarité izay ihany zany no ahafahana mamatsy mamerina zany zay préjudice azondreo avasika voameloka tamin'izany fotoana zany fa io moa zany tsy momba ny vola tsy vita moramora tsy maintsy mandalo loi de finance zany tsy maintsy mandalo amin'ny parlement zay zavatra zay ka mbola lavitra ezaka tenenako an'izay satria fa misy dossier dia fa misy manatena sady fa raha vao miditra zay mivoa amin'ny 20 ny volana aogositra dia hakan'le volany tsy ohatran'izay misy ny fandehana fio za hoe eo ihany io fa ny tena zavatra goavana dia le ataonay hoe la refondation de la nation malagasy. Fangatahana onitra roa avy amina olona voaheloka ary nahazo famotsoran-keloka no voarain'ny FFM. Ankoatra ny famotsoran-keloka, anisan'ny asa goavana nambaran'ny jeneraly rapporteur Sylvain fa miandry ny FFM ny fampiraisam-pirenena sy ny fampihavana pirenena. Asa izay nambaran'ny filohan'ny FFM fa ilaina fiara-miasa amin'ny rehetra.